Leva yan. Viu? Mandri ao mitombo ankehitriny raha kotsizafy dia mitombo lanja andro ny ainy Hezo izay efa sambatra eo an'Andriamanitra ray miaraka amin'ireo olona masina marobe rehefa navita ny fihazakazahany
teto amin'ity tany ity. Isika kosa manome voninahitra n'Andriamanitra mandrakariva noho izay ataony eo amin'ny fiainantsika sady hampahely ny fianakaviana iray manontolo noho izao fanatrehana ny fahoriana miharitra izao.
ao avy sarakona amin'ny ora izay tsy ampirisonareo. Ary fa aokomentsika koa ny amin'ny fananganana matsy fiainana mandrakizay noho ny amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Hoy Jesosy zany fananganana matsy fiainana izay mino ahy na dia maty aza dia velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy mifady mandrakizay. Ary indray ny tenin'ny apôstôly Paoly, fa ity mety loha ity tsy maintsy hitafy tsy fahalovana, ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafy tsy fahafatesana. Fa rehefa mitafy tsy fahalovana ity mety loha ity, ary mitafy tsy fahafatesana ity mety maty ity, dia mitamperana ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana no resena ka levina. Ny fahafatesana no aiza ny fanesenao, ny fahafatesana no aiza ny fanolonanao. Fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Misaotranao zay ry Andriamanitra rainay fa natokanao ity fotoana ity ahafahanay mitondram-bavaka ny fianakaviana, ny namana ary ireo kristiana marobe izay manatrika ity fotoana ity noho ny amin'ny Jesosy Kristy zanakao izay efa niaritra ny fahoriana sy ny fahafatesana ary nitsangana tamin'ny maty, ary santatra izay rehetra efa mitomany koa mba handraisana lesona sy handraisana fampianarana. Fa raha miady eto izay dia mankaiza, ary handraisanay sy hanivozanay koa finoana velona, fa izay rehetra miaraka minonao dia ao amin'ny fiainana maritra mandrakizay. Ary izany indrindra ny fototry ny fanantenanay. Mitenena aminay amin'ity maraina ity vavonana aminao zay. Ny anaranao ry Jesosy Kristy tomponay mitran'izany vavozany. Amen. Timoty faharoa faefatra andiny fahafitatra amin'ny andiny fahavalo izay efa tiatsika toy izao ny anaran'i Jesosy. Efa niady tsara nanatanteraka ny fiazakazahako mitahiry ny finoana hatrizao dia tehirizina ho ahy sady voninahitry ny fahamarinana izay omeny tompo tsara marina ho ahy amin'izany andro izay. Ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia any fisehoana koa. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Ry kristiana malala mpitombona aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amin'ny firenena eran'izao tontolo izao ry havana, ny malagasy dia miondrika tanteraka manoloana ny fahafatesana. Ary ao anatin'izany dia lazaina aza fa lahatra avy amin'Andriamanitra zany fahafatesana zany. Ary satria lahatra avy amin'Andriamanitra zany dia tsy mifidy sokajin'olona na sokajin-taona, ary tsy mifidy hery na tanjaka. Zany no atao hoe fahafatesana. Ary zany fahafatesana zany dia tahaka ny aloka manjavona mielina dia lasa.
izay manondro ny fiainantsika zanak'olombelona manjavona mielona dia lasa. Ambarany mpitoroteny toko fahatelo andiny voalohany hatramin'ny faharoaby fa ny zavatra rehetra samy manana ny fotoanany avy ary samy manana ny androny avy ny raha rehetra ty ambany lanitra. Ao ny andro aterahana ary eo kosa ny andro afatesana. Ao ny andro aterahana, ao ny andro afatesana. Saingy amin'ny teny izay voalaza ny toroteny ty avana dia hita fa ny faratampony fahoriana izay iainantsika eto ambony tany dia ny fandaozana izay olona tiantsika indrindra izay miala amin'izao fiainana izao. Fahoriana miteraka alahelo sy ranomaso izany fandaozana amin'izay olona tiantsika izany indrindra. Ambarany soratra masina fa mitondra alahelo tamin'ny Marta sy Maria ny namoizan'ny Lazarosy ny anadany amin'ny taona 120. Nampitomany an'ilay vehivavy manantena nahafatesany zanany lahy izay antony ny fianakaviana. Inona ny dikany fahafatesana ho antsika kristianina? Fahoriana tokoa ve ny fahafatesana? Ho antsika kristianina ny fahafatesana dia fidirana ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Hitantsika amin'ny Genesis 3:7 ny fisarahany Adamaseva tamin'Andriamanitra vokatry ny fahotana. Ary hitan'Andriamanitra tamin'izany fidirany fahotana izany fa tsy tsara iaina mandrakizay eto amin'ity tany ity ny olombelona. Satria raha miaina maharitreto izy dia hijaly sy mivelona fa diranovana maharitra mandrakizay. Ka noferan'Andriamanitra ny fangirifirina izay mety ho zakatsika olombelona dia nampidirina izany fahafatesana izany. Rehefa mihoatra ny feta, ny fanaintaina, ampatorian'Andriamanitra ny mino azy mba tsy handre fangirifirina intsony. Amin'izany fitondran'Andriamanitra fampatoriana izany mitsahatra ny fitempony fo. Nalaina amin'ny vovoka izy ka hiverina amin'ny vovoka indray. Genesis 3:7. Amin'izany anefa dia mandrapahatonga ny fitsanganany fiainana maty ihany koa. Izany re havana amin'ny alalan'ny fahafatesana no anitsanan'Andriamanitra no fota ka nomezan'Andriamanitra tena vaovao afaka miditra any amin'ny fiainana mandrakizay izay tsy andairana ny fanaintainana intsony, tsy andairana ny fangirifirina intsony. Tapitra hatreo ny herin'ny fangirifirina na ny herin'ny fahafatesana. Amin'ny alalan'izany fahafatesana izany koa nefa no andraisan'ny mino rehetra sady boninahitra maritra mandrakizay ho any izay mino azy. Ambaran'i Paoly fa nahavita ny fiazakazana toy ny mpiazakazaka rehetra izy. Efa nahatratra ny tanjona izay nampanantenain'Andriamanitra izy. Indro omena ho azy ny sady boninahitra ny fiainana maritra mandrakizay. Fiazakazana mitondra fandresena ho an'ny mino re havana ny fiazakazana eto amin'izao tontolo izao. Ao izany no andraisantsika ny sady boninahitra ny fiainana sy nampanantenaina fiainantsika. Amin'izany fiazakazana mitondra ho amin'ny fandreseny mino izany dia ambaran'i Jesosy ao amin'ny taona 5:20 lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mandreny telo ka mino izay naniraka na manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohany fatafiala ho amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana maharitra mandrakizay. Araka izany mino izay lazain'i Jesosy fatafafindra ny ala amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Izy zany, tsy izy zany fa izay rehetra niady tsara ny finoana. Efa nahatanteraka ny fiazakazana. Izany ny fialana ho amin'ny atao hoe fahafatesana ho amin'ny fiainana. Fandresen'ny andraisana sady boninahitra ny fiainana. Koa dia ambara ry havana fa atsangan'i Jesosy amin'ny maty isika. Ary toeram-boninahitra lehibe no ampanantenan'Andriamanitra ny olom-bofidy ao anatin'izany fiazakazana izany, ao anatin'izany fananganana ny maty izany.
ambaran'ny Paoly amin'ny Efesiana toko faharoandimy fahaenina fa niara-matsangana isika ary niara-mipetraka any an-danitra ny Kristy Jesosy. Na dia mbola miaina eto an-tany azy sika efa miara-monina amin'Andriamanitra any an-danitra sahady. Izany atao hoe fahavelomana maritra mandrakizay. Tsy tapaka io fiarahamonina amin'Andriamanitra io na dia tsy mitempo intsony aza ny fontsika. Ary io no ambaran'ny soratra masina hoe izay velona, eny na velona na maty isika dia tompo ihany. Izany hoe tsy ho faty mandrakizay ary anana fiainana maharitra mandrakizay. Miara-monina amin'Andriamanitra maharitra mandrakizay. Hery zo miara-monina amin'Andriamanitra maharitra mandrakizay. Hery zo velona maharitra mandrakizay ao tompo. Resy mifankatesana mentolo fiainana izy miara-monina amin'izany fiainana maharitra mandrakizay zany. Efa natanteraka ny fiazakazahana, efa niady tsara, efa nitahiry ny fonona velona. Indro ilay mpitsara marina miteny ianao, midira ny fifalian'ny tomponao, lepanao mpitsara sady matoky. Miaraka amin'ireo masina marobe any amin'ny fiainana maritra mandrakizay mitondra ny sapi-piana manao hoe masina eo am-pelatanan'ny tompo. Mavesatra ve ny fahorianao satria lasa hery zo mpiara-mitolona aminao namanao akaiky, vady andefomandry, zanaka, anabavy, rahalahy. Mavesatra ve ny fahorianao satria lasa ilay tianao indrindra. Mavesatra ve ny fahorianao satria tsy eo intsony ilay akaikinao indrindra. Anisan'ny raha malaza ilay hiran'ny Davida eny kely hoe my tomorrow must be greater than today. Tsy maintsy lehibe noho ny anio ny apitsiko. Ary toy izany koa ny fiainantsika tahaka ny hery zo. Tahaka izany koa ny fiainantsika. Efa lehibe ao tompo ny fiainana ny ampitsony. Ny apitsy maraina dia tsy maintsy lehibe noho ny amin'izao fotoana izao. Ary amin'izany dia tsy fohy ny tanan'Andriamanitra ho an'izay manatona azy. Tsy jamba ny masony ka tsy afaka hita ny ranomasontsika. Tsy mare ny sofiny ka tsy afaka hiaina ny fitarainanao. Ny raha pitsy maraina dia tokony lehibe kokoa noho ny amin'izao fotoana izao. Izao tadidio ry havana, na inona atrehinao, na inona hitanao, na inona mahazo anao, na inona mampitomany anao, zavatra raha ihany tokony ho fantatrao. Dia araka ny teny hoe my tomorrow must be greater than today. Ny apitsinao tsy maintsy lehibe noho hitanao miaritra misokatra mandatsaka fitahiana ny fiainanao. Ary hitanao fa tsy maintsy hiova ny fo maratra. Tsy maintsy hitanao ny apitso tsaratsara kokoa. Na dia miangona aza ny rano tondra tomany ny fiainantsika, tondra lahelo ny fiainantsika. Tsy maintsy ho lehibe ny marainanao satria ilay tompony fiaina miara-monina amintsika amin'izao fahavelomantsika izao. Mbola miara-monina amintsika koa amin'ny fiainana maritra mandrakizay. Efa natanteraka ny fiazakazahana ny mpanompony, efa ho fiainana ary velona mandrakizay izy. Manana fiainana mandrakizay tahaka ny hery zo koa ve ianao? Efa mba nisaitsainao ve ilay teny fampanantenana ny hoe efa niady tsara aho natanteraka ny fiazakazahako hitahiry ny vonoana. Hatrizao dia tehirizina ho any sady voninahitra ny fahamarina. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra ray zanaka ny fanahy masina izay azy hatramin'ny indrindra manitra mandrakizay amin'ny mivavakisika. Na dia tsapanay ny fahoriana ny Andriamanitra rainay fa miteraka alahelo ny fiainanay, dia tsapanay kosa ny fampiononanay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao izay ampimonanao anay. Mankataka aminao izay amin'ny teny hoe ity ahafahanay mijery ny amin'ny fiainana mandrakizay. Tianao ny rahalanao mba handova fiainana mandrakizay koa ka nisoronao amin'izao fiainana izao.
tahaka ny tiavan'ny fianakaviana, tahaka ny tiavanay izay akaiky azy indrindra ny mbola itiavanao rahalanako. Matsaratra ao ny fanaintainana sy ny fahoriana. Ary na dia mitondra an'izany aza ny fianakaviana, sarotra manadio ny havana dia mampirimana ianao amin'ity marinako. Sotranao Jesosy ny fampirimana. Amen. Ka izay rehetra mbola tsy nahatanteraka izany famangina fampahirizana izany tarihan'ny sampana sy ny rantsana rehetra eo anivon'ny fiangonana
Andrewan. Dewan Rainay Tsaraindro. Enofa nampianatrinay nalasanako mba haisinay misotranao ny amin'ny zavatra rehetra. Kuna ny anatin'ny fahoriana isika zay no ny fisarana tany izay anatrianao anay izao izy zahay dia misotranao satria ianao no namy anay any herizo, ianao mamaky azy mba hanomezanao azy fitsahara ny alalan'ny fidiamana. Dia indreto zahay mampahery ny ankonany ny fianakaviana ny namana rehetra ny fiangonana amin'ny anaranao Jesosy. Ianao no tanteraka izany fampiresana izany ho fampinoana tokoa ao amin'ny fanahy masina mampahery ny finoana, ny fatokiana ary ny firaisan'aina aminao. Misy teny ambarampoly hoe isika raha velona dia tsy very ho an'ny tenantsika fa velona ho an'ny tompo ko dia ao amin'ny tompo. Ary isika raha maty tsy maty ho an'ny tenantsika na matimaty ho azy fa maty ao amin'ny tompo dia amin'ny tompo. Koa na velona isika na maty ho izy dia ao amin'ny tompo amin'ny tompo. Tsy zatra ny fisarahana matany tahaka izao dia ao ny alahelo tsaka ny ranomaso dia misy koa ny fahoriana. Dia koa ny afatry ny tompo hoe miaraha oly amin'izay oly mifampitondra izay mahavesatra. Ko dia manateraka izany afatry ny tompo izany isika amin'izao fotoana izao mba fampiarezana, fampinonana anareo ankohonana fianakaviana avy any Mantsakaiza fiangonana manontolo mpiaragasa. Faretsy teo ny afatra fampiarezan'ny tompo tamin'ny toroteny dia tanterahana ny fomba hitamaso zany nateraka izay nampilazain'ny tompo antsika koa. Dia indreto ny havana Mantsakaiza mbola maro izay tsy tonga tany an-tokantrano kanefa naharetry mafantatra dia totondo nateraka izany fampiarezana fampinoana antsika izany mitondra izay kely voarambin'ny tanana mba sy andady ampitondrany herizo hoy ny fomba fitentsika malagasy azy ary fotra maso fampiarezana atsika akorana fianakaviana ny havana Mantsakaiza rehetra dia anateraka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy itsika rehetra.
satria no ny fitiavana lehibe mbola tonga etomboty toerana ty amin'ny tantarany rakotsavy andrian'ny tombolaza andriaiko Herosoa lehibo sasa tamin'ny mbola kely na raleo teraka tamin'ny 7 janoary 1770 tao Fianarantsoa Samaky rakotsavy Andriamanga Ray Robert sy Razanamaso Christine Harjaona efatra amin'ny anadala izahay ary izy faharoa no sady lahitokana manambady any Randriamampiolona Asina Etiana miteraka teny anadala finoana 20 taona fitia 9 taona ary fitahina 3 taona natao mariazy telo amin'ny FNL 67 hectare tamin'ny 20 Desembre 2010 ary telo ihany koa no nanantanterahana ny batisa misy teny anadala. Herosoa tamin'ny fony mbola kely dia nianatra tamin'ny École de l'Avocat tao Fianarantsoa. Nitohy tamin'ny Saint-François Xavier zany nanomboka tamin'ny 6e ka hatramin'ny 1er S. Ny avy eo tamin'ny Saint-Joseph tao Antsirabe ary tao no afaka baka azy. Nandrato fianarana tao amin'ny SCAM izy teto amin'ny Antananarivo tamin'ny commerce international ary nahazahoany diplôma izany bac plus 4. Ny avy eo izy nanohy ny fianarany tany Frantsa tao Paris en sciences politiques. Tamin'ny marino fa tamin'ny taona 2010 no teto Madagasikara Herosoa ary niasa tao amin'ny présidence de la République de Madagascar en tant que conseiller à la présidence tao Ambositra izany. Tamin'ny taona 2012 ka hatramin'ny 2012 dia nanao concours tao amin'ny UNAM ary afaka somatsara nianatra tao tamin'ny agent diplomatique. Rehefa nivoaka avy ao amin'ny UNAM izy dia niasa tao amin'ny ministère des affaires étrangères. Tamin'ny taona 2012 dia voatendry ho directeur des ressources humaines du ministère de la culture et de l'artisanat ihany koa izy. Tamin'ny taona 2012 ka hatramin'ny 2017 dia mpianatra tao amin'ny ENA Strasbourg France i Herosoa. Mariana moa fa Herosoa tamin'ny fianarana izay nataony dia tena mahay tokoa, intelligent izy ary tamin'izany concours UNAM zany izy dia nivoaka major rehefa concours international izany. Tsy latsa-danja tamin'izany ihany koa teny UNAM anisany lohandohany foana Herosoa. Nanomboka tamin'ny 2010 ka hatramin'izao nandaozany anay izao dia conseiller juridique tao amin'ny arena izy any hoe mpanolontsaina ny filoha Andrelina Rajoelina. Tamin'ity taona ty ihany koa 2010 dia voatendry ho directeur de cabinet premier ministre Tsay Christian izy. Nametraka mpianarana izy tamin'izany noho ny resaka éthique ary izay idiranay anazy manokana izany satria Herosoa dia olona mahitsy akoatry ny fahaizany izay ekeny rehetra dia olona mahitsy izy, olona
olona tia mifandray aman'olona tsy manam-pahavala Jesu ary mampihotra tokoa izy. Car désigné voiture coise pour mandataire le président Angelina Rajoelina ary izay koa ny fotoana farany nisehoany tamin'ny fahita lavitra. Judoka izy tany fianaratsoa taon'ny judo club du Betsileo ary nanao rally ihany koa taon'ny FMNL Sam. Yesu dia olona tsara fanahy, tia mitsiky, tia fianakaviana, tia namana ary manara-tanana. Toy ny lazay teo tsy mba manam-pahavara ary mahay mifandray amin'olona rehetra. Manana ny atao hoe sens de la communication izy izay hitako olovay tamin'ny renay izany. Serviable izy, disponible ary discret, sariaka ihany koa, fatra nampiadana ny vady aman-janany izy ary fatra-panaja ny ray aman-dreny. Yesu latsakisany fianakaviana ilaozanao satria ianao tokoa no andry ny ankinanay Yesu lasa ianao very zahay ilaozanao nefa kosa manaiky zahay satria izao rahatr'Andriamanitra mafy dia mafy manidy fa manaiky zahay. Anata tsy foinay ianao Yesu, tsy foy ny dada sy ny tsy foy ny efenao sy miseno anata kely. Mafy tokoa ny mahazo anay nefa manaiky fa izao lahatra Andriamanitra. Mampaherezo zahay Jesosy mandria ampiadalana sanisandry manala-pisana. Mofitra ny tena nany fitenenana. Ny voalohany dia isaoran'Andriamanitra izay nanome tombonandro ary tombonandro mampiroa no antsika rehetra izay tonga manaty eto no zao fitotoana amin'ny fara-pananana any harom-balalantsika dia tsy vafihery izany. Elana tsika fa izaho no mitondra fiteny fa solotena ny fianakaviana izay tonga eto. Ny voalohany teny dia isaorana ny pasteur izay nantotosa ny atao hoe ny faharoambeloma farany any Andriamatoa Tezo. Manarak'izany koa dia mbola misy ihany koa ny fararakitra izay atoloky ny fianakaviana ho an'ny fiangonana. Ny fararakitra izay atoloky teto moa dia misy rara ho efatra izy ity dia manolotra ampanetretena ny vola hety ariary izay mitsindarako izao. Ny ray hety ariary dia atolotra ny pasteur. Ny ray hety ariary faharoa dia ho an'ny fifoazana ary ny fahatelo ny ray hety ariary atolotra ny FDL ary ny farany dia ny roa hety ariary izay atolotra ho an'ny fitiro. Tsy adinany koa izay isika rehetra tonga eto tonga dododo tonga nanolotra ny fodranomaso izay atao hoe fotsym-barotsy masaka na ramodambany maso. Andriamanitra managrepa-pavana ny tompoko hanomba izany satria tsy voavaly ny fianakaviana izany.
izany fitiavananao izany ary dia mbola momba ihany koa ny fisaorana antsika rehetra izay atao hoe nanomboka tonga teto. Ny farany moa dia ny fianakaviana rehetra no handao antsika fa Andriamanitra kosa dia hombanao mandrakariva misaorana. Saotra indrindra tompoko.
Thank you.